Salamat tompoko, Michael Pelletier no anarako, ary izao no Masoivoho Amerikana miasa eto Madagasikara. Androany dia fifaliana hoay ny manambara fa Etazonia dia hanolotra ho an'i Madagasikara. Fanampiana fanampiny mitentina 5.0 tapitrisa dolara. Ho fanohanana ny sehatry ny fahasalamana ary indrindra amin'ny fiatrehana ny valan'aretina Corinavirus. Io volo io dia hampiasaina hanamafisana ny vaolana ara-pahasalamana manerana ny fiatrehana ka ao anatin'ity izany ny hopitaly sy ny laboratoara ary ireo mpisehatry ny fahasalamana eny ifotony. Io fandraisana anjara amin'ny Covid-19 io dia porofo fa mafy orana ny fifandraisana izay misy io aminay sy ny vahoaka ary gouvernemanta malagasy ary hanampy amin'ny fiarovana ny fahasalamana ny vahoaka malagasy izany. Isika rehetra miaraka no handresy ny Covid-19.